Ivatikena lafim-baovao hafa kosa indray isika tsy diso anjara amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie isika eto Madagasikara izay marina fa mitantana ny fikambanana moa amin'izao fotoana izao. Nisy ny afatra izay nampitainy ny filoham-pirenena Razonary Mapianina tao anatin'izany fankalazana izany androany. Androany no ankalazaina ny andro iraisam-pirenena ho an'ny francophonie na ny tahala miteny sy mampiasa ny teny frantsay. Manoloana izany dia nandefa afatra ny filoha Razonary Mapianina izay filoha ampirinasa ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny tahala miteny sy mampiasa ny teny frantsay na ny OIF. Fianakaviana iray avy amin'ny firenena maro eran'izao tontolo izao hoy izy ny francophonie. Fianakaviam-be izay ahitana mponina 470 sy 400 tapitrisa izay miombona ao anatin'ny fampiasana ny teny frantsay. Nametraka ny fanamby amin'ny fanajana ny soatoavina amin'ny francophonie ny firenena izay mikambana ao amin'ny OIF izay nametraka ho tanjona ny fampandrosoana voatsinjara sy tompon'andraikitra antoka ho an'ny famarina toeran'izao tontolo izao sy ny fianakaviam-be ny francophonie. Io ny tanjona tratrarina ho an'ny roa taona ho avy ary mitaky ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Ny sehatra tsy miankina, ny fanjakana, ny fiarahamonim-pirenena, ny tanora toy ny ireo efa manana traikefa hoy ny nambaran'ny filoha malagasy. Ny francophonie hoy izy dia fahafahana iray ho an'ny tsirairay. Tombony izay ahafahana mampiseho ny talenta, ny fahaizana, ny famoronana ahafahana manasoa bebe kokoa ny firenentsika tsirairay avy sy ny fikambanana OIF ho hiatrany ny filoha malagasy. Nampatsahiviny ny filoha Razonary Mapianina ihany koa ny paikady ara-toekarena sy ara-numerika izay tian'ny OIF hoentina indrindra ho an'ny tanora sy ny vehivavy izay manasoritra ny fampandrosoana ary mitondra hevi-baovao amin'ny famoronana tetikasa. Miantso amin'ny fampandraisana anjara ny tanora amin'ny raharaha iraisam-pirenena toy ny natao teto Antananarivo nandritra ny fivoriam-be tamin'ny 2024 ny filoha malagasy. Amporisiana hoy izy ny paikady fahafahana iraisana na libre ensemble izay manohana ny fandraisana andraikitry ny tanora. Tao anatin'ny lahateniny dia nankasitraka ny fiaramientan'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izy tamin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy tao aorian'ny voina nentin'ny cyclone Enao. Niantso amin'ny fankalazana ny francophonie manirana an'izao tontolo izao ny filoha Razonary Mapianina ahafahana ihany koa mivoy ny teny iraisana dia ny teny frantsay.